fanatrehan'Andriamanitra. Raha mety arabao ny olo akaikinao androany, dia teneny hoe tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao hoe satria tsika androany hiara hanompo dia tsara raha mba mifampiresaka kely aloha. Et par la même occasion, nous vous saluons, vous qui nous regardez en ligne depuis chez vous. Puisse la gloire de Dieu aussi venir dans votre maison. Amen. Androana mino fa tonga eto ianao dia tonga hitady an Jesosy. Sady izany ve? Mino fa tsy nisy nanery ianao tonga eto, fa tena ny fonao mihitsy ny etaetanao ny nanosika anao dia tonga ianao androany. Namen'Andriamanitra fofonaina ianao dia ndao izany hoentina hiderana azy. Dia raha mety dia tena saintsainy mihitsy hoe miaraka amintsika eto Andriamanitra. Tena aza atao fombafomba na fahazarana, fa tena inoa izany hoe ilay Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka manatrika antsika. Vous aussi à la maison, croyez que Dieu peut être parmi vous, car il est omniprésent, il est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Dia ndao tsika hivavaka hanomboka amin'ny fotoana, raha mety dia mitsangana mihitsy amin'ny toerana mihitsy anao, anaja an'Andriamanitra isika androany, anandratra ny anarantsika androany, fa vonoiny fotsiny fonao, aoka hisy etaeta ao anatinao, aoka tsy hanao fombafomba na fahazarana. Raha hiry ianao dia miraha ny fonao rehetra, raha hivavaka ianao dia mivavaha ny fonao rehetra, raha hihaino teny ianao dia raiso amin'ny fonao rehetra ny teny. Dia ndao hanandra tanantsika any amin'ny lanitra dia hiteny hoe Jesosy tonga soa eto ianao androany. Indreto izahay ho anao, indreto ny fonay, ny momba anay, izay rehetra mahakasika anay ho anao Jesosy. Tsy misy avelanay anjaka eto amin'ity toeran'ity afa-tsy ianao rery ihany. Tsy misy avelanay anapaka eto amin'ity toeran'ity afa-tsy ianao rery ihany. Jesosy ianao nameanay fofonaina androany. Isaoranay anao ny zavatra rehetrarehetra, isaoranay anao ity fotoana ity Jesosy. Izay fotoana iray indray ahafahanay mihaona aminao, fotoana iray indray ahafahanay mandray zavatra avy aminao, fotoana iray indray ahafahan'ny fiainanay miova, fotoana iray indray andraisanay ny teninao izay manova ny fiainanay, fotoana iray Jesosy tena hoe hiaonanay aminao androany. Dia aoka ianao ny sandratra misandrada Jesosy, aoka tsy sain'olombelona napaka eto na dia kely akory azy, fa aoka ianao ny voninahitrao, ny fiandriananao, izany no anapaka amin'ny tsirairay avy. Ary ny fonay Jesosy aoka ho tafakambana aminao, ny fonay feno etaeta aoka ho hitanao androany, satria ny teninao milaza fa ianao tsy mba manao tsinitsinina, ny fo torotoro sy mangorakoraka. Ary raha hitady koa ianao androany Jesosy mpiankohaka marina amin'ny fanahy sy famarinana, dia ahitanay ianao, ahitany tsirairay avy izay tonga eto ianao ka ankasitraka ny fiderana izay ataonay, ankasitraka ny fiankohofana izay ataonay, ankasitraka ny fanatitra izay ho ataonay. Eny Jesosy tendray ianao androany, ta io ny fotoana rehetrarehetra omba ny herinao, ta io ny zavatra rehetrarehetra ataonay mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Dia omenay anao ny sehatra fanay masinao, ataovy izay tianao ataondray androany, ataovy izay tianao ataondray androany Jesosy, satria anao izay, anao izao fotoana izao dia ho anao rerany ny voninahitra, ho anao rerany ny dery aja mandrakizay. Amen. 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 Dia androany tiako sariana ny sainao hoe raha ianao ve manonona ny anaran'i Jesosy dia ohatrany ahoana ny zavatra tsapanao anatinao any. Satria tsika indraindray matetika ohatrany hoe lasa fahazarana fotsiny ilay izy, ohatrany hoe misy olona tafotoana izao dia ay Jesosy nefa tsy hainao ilay tena importance-ny. Fa za milaza aminao fa na ny devoly aza hainy fa raha vao tononona fotsiny ny anaran'i Jesosy dia misy zavatra mitranga. Dia za koa te hanentana anao androany hoe raha hanonona ny anaran'i Jesosy sika androany dia inoy fa misy hery ny anaran'i Jesosy, inoy fa misy fagagana ny anaran'i Jesosy, inoy fa ny anaran'i Jesosy no anarana ambony-drindra. Dao ny antsika hamaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Filipiana 2:7-11 dia milaza izy manao hoe koa izany no nanandраtan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Il y a la parole de Dieu qui dit dans Philippiens chapitre 2 verset 9, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
na Andriamanitra aza mihaiko fa ny anaran'i Jesosy nambondrindra. Iza moa zasy ianao androany tsy hanandratra izany anarana izany, ambony noho ny zavatra rehetrarehetra, ambony noho ny lasanao, ambony noho ny hoavinao, ambony noho ny olanao, ambony noho ny aretinao, ambony noho izay anarana rehetra mety misy, dia ny anaran'i Jesosy nambondrindra. Ka vona ve ianao hanandratra an'izany anaran'i Jesosy izany androany? Dia asandrato ary ny tananao, dia lazao hoe Tompo misandrato eo amin'ny fiainako ny anaranao. Jesosy misandrato eto ianao androany. Dia lazao hoe Tompo misandrata. Tompo misandrata. Misanjate, Tumpo misanjate, Tumpo misanjate. Enfant des Seigneurs de la Tao, Tumpo misanjate. Élève le nom de Jésus. Misanjate, Tumpo misanjate, misanjate. Nendoya ranada shanta. Sanjate,
Vola mi Padre se dacia mio scambio nat noi la tu mi sangiate no piena dai Eu am fly na no o faz a varis o tutuliza tu mi sangiate tu mi sangiate tu mi sangiate o tanenara no anara na mbuni chinche Eu am o gatsi sanara na fa se a piena dai a cochni nara no faz a varis o tutuliza Jamais no de saint zananara nze sosan se a arena lavitra mihoatra no ny volamena mihoatra no ny volafotsy ninina zavatra ilainao dia hitanao amin'ny anaran'i Jesosy zany fa androany takiny dia asandrady fotsiny izy asandrady fotsiny izy dia mivonahitra fotsiny ilay anarana tsara indrindra ilay anarana mahery indrindra ilay anarana ambony anarana rehetrarehetra ilay anarana tokana na Jesu ny fahafatesana ilay anarana tokana fahatsika mahazo ny famonjena ilay anarana fahatsika mifandray amin'iray ilay anarana mahay manao ny zavatra rehetrarehetra. Oui Jésus, aujourd'hui nous voulons juste t'élever. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de toute puissance, de toute domination, de tout pouvoir qui est sur la terre, sur le ciel, dans les eaux, peu importe, ton nom reste au-dessus de tout. Ton nom reste élevé. Nous voulons juste élever ce nom aujourd'hui. Et nous voulons dire, à toi revient la gloire. À toi revient la gloire, Seigneur. De la zo fotsiny androany na hainao na tsy hainao niry dia asandrady fotsiny hoe Jesosy aho ho anao ny voninahitra. Jesosy aho ho anao ny voninahitra. Oh Jésus, ton nom est élevé en ce lieu. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. À toi revient la gloire. Nous allons chanter. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. À lui revient la gloire. Chante-le de tout ton cœur. Jésus est son nom. Proclame le nom de Jésus. Jésus est son nom. Jésus est son nom. À lui revient la gloire. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Oh Seigneur, ton nom surpasse Jésus tout est autre son nom. nom. Que tout autre nom disparaisse. Mais que ton nom soit élevé aujourd'hui. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. À lui revient la Proclame-le encore. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. À lui revient la gloire. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Proclame le nom de Jésus. À lui Chante. revient la gloire.
rehefa raha manonana zany anarany zany ianao dia misy hery raha tsy ataonao fombafomba raha tsy ataonao imolotra fotsiny fa tena miaiky ianao fa anarana mondritra ny anarany androany dia ho hitanao fa hisandratra izy eo amin'ny fiainanao ambony lavitra no izay mety olana ambony lavitra no izay mety zavatra sedray ambony lavitra no izay mety ho lasa no izay mety ratra no izay mety zavatra lalovana ny anaranao Jesosy androany zay tsy hanandratra hoe zao no mahazo anay na zao fa hanandratra izay ny anaranao Sois élevé, sois élevé. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Antunya naran Jesus, Jesus, Jesus. Misanja tayana, ambuni sabaje. Jesus, Jesus, Jesus. Misanja tayana, ambuni sabaje.
Miaiky izay fanenaranao ny ambony indrindra. Miaiky izay fanenaranao ny be voninahitra. Ambony noho ny fanapahana rehetra ianao. Ambony noho izay mety anarana rehetra ianao. Eny na anarana filoham-pirenena, na anarana mpanjaka, na anaran'iza, na anaran'iza. Dia miaiky ny fahefany anaranao. Tout genou fléchit devant ton nom. Toute langue confesse que toi, Jésus, tu es Seigneur. Sois élevé dans nos vies. Sois élevé dans notre famille. Sois élevé dans nos études. Sois élevé dans notre business. Sois élevé dans tout ce qu'on entreprend. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé dans nos corps. Sois élevé, Seigneur. Prends ta place. Prends ta place au roi. Prends ta place au roi. Mes saints chats, mes saints chats. Mes saints chats, mes saints chats. Mes saints chats, mes saints chats. Tsy misy eto anarana raika tsy aiky ny anaranao androany. Misandrada Jesosy o. Asehoany voninahitra hoe. Asehoany falebiazana. Miaseto ny fanahy masina androany mikasika fon'olona izy. Ampiaiky fon'olona izy androany. Fa Jesosy ny tompo. Ianao hatrizay ilay nieritreritra fotsiny fa anarana mandeha ho azy ny anaran'i Jesosy. Androany fanahy masina amin'izao fotoana izao miasa ao anatin'ny fonao izy. Sanjata,
mendrika anao Jesosy. Mendrika anao Jesosy. Atsoa ihany hoe Jesosy. Jesosy. Mendrika anao Jesosy. Jesosy. Antsoa ihany io mpamonjinao io Jesosy. Mivonaitra ny anarany e. Atsoa izy. Jesosy. Jesosy. Eto ianao Jesosy. Eto ianao Jesosy. Jésus, tu es parmi nous. Jésus, nous t'appelons encore Jésus, car ton nom est puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Tout genou fléchira. Jésus, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Dotsika mbola ifantoka ihany amin'izany anaran'i Jesosy zany. Dotsika mbola heritreritra ihany amin'izany voninahitra Jesosy zany. Jesosy teto amintsika zao. Jesosy teto akaikitsika zao. Donc itsika hipetraka vetivety. Dotsika hipetraka vetivety fa andao mbola Jesosy ihany no ifantohantsika. Misy tenin'Andriamanitra anankiray efa fantatsika loatra ity tantara ity. Fa andao hoe mbola jerentsika amin'ny maso vaovao indray. Marka toko faefatra dia ny andininy fa 5:30. Marka toko faefatra ny andininy fa 5:30. Efa fantatsika loatra io tantara io fa io tantara io dia Jesosy sy ny mpianatra nandeha tamin'ny sambo kely dia nandia tafio-drivotra tena mafy. Fa tiatsika hoe fantoka amin'ny Jesosy tsika dia misy zavatra anankiray zay tenen'i Jesosy eo amin'ny andininy fa 5:30. Ary andro izay ihany rehefa hariva ny andro dia hoy Jesosy taminy, andeha isika hita ho eny ampita. Andeha isika hita ho eny ampita, ho eny an-dafindrano. Jesosy sy mpianatra zany dia efa niaraka foana, dia efa nanomboka nanao ny asany. Dia tamin'io andro io zareo nisy fampianarana marobe zarain'zareo tamin'ny olona. Ohatra hoe le fanoarana mikasika ny voatsinapy, ohatra hoe fanoarana ny amin'ny fanatitra ny amin'ny famarana. Dia rehefa tonga ny hariva dia ozy izy tamin'ny mpianana hoe vita zay ny zavatra nataontsika iny, andaotsika indray hita ny rano. Dia efa fantatsika loatra le tantara hoe nisy tafio-drivotra dia tamin'ile tafio-drivotra lasa eniky ny rano le sambo kely ka saika hirendrika dia raiky tahotra ry zareo. Nefa Jesosy tao anaty sambo kely dia nifoazina. Dia raha nifoazina zareo Jesosy dia tamin'ny teny mpahefana izy nyteny hoe mitony manginy, dia nangina ny tafio-drivotra. Fa ny alohan'izay zavatra nytenen'i Jesosy, zavatra nyzarain'i Jesosy tamin'ireo mpianany dia hoe andeha isika hita ho eny ampita. Jesosy io zany ninninona zavatra efa niainantsika taminy, ninninona zavatra efa rentsika taminy, ninninona fanasitranana efa azontsika taminy, ninninona tafio-drivotra hoe efa hitatsika ny herin'i Jesosy nampitony an'io. Dia mbola miteny amintsika izy hoe mbola hiaraka aminao aho. Andaotsika mbola hita ny rano, andaotsika mbola hiaraka, ndao ianao mbola hoentiko eny amin'ny toerana vaovao. Andaotsika hita ny rano, na dia mbola hita zavatra mafy ary ianao rapitso, rafaka pitso, mbola eo izy amin'ny teny mpahefany hiteny amin'ireo hoe manginy mitony, fa mbola hoentiny ianao hitany rano. Zany io Jesosy tsika io. Mbola manana hevitra ho anao izy, mbola hiaraka aminao izy, mbola akaikinao izy, mbola hiaro anao izy, mbola hampiasa ny fahefana izy ho anao, dia mbola hita ny rano ianao.
dia mbola ho tafita soa ianao. Dia Jesosy niaraka taminao maly tamin'ny volana lasa. Tamin'ny fahataonanao izy mbola niaraka taminao. Fa mbola hiaraka aminao izy amin'ny apitso. Mbola hisy toerana vaovao hiarahany aminao. Mbola hisy zava-baovao hiarahany aminao. Mbola hitany rano ianao. Zany io Jesosy sika io. Chers frères et sœurs, nous avons célébré le nom de Jésus tout à l'heure. Et nous avons vu que le nom de Jésus est au-dessus de toute autorité. Et que Dieu l'a même élevé. Et que tout genou fléchira devant lui. Aujourd'hui encore, Jésus a une parole pour toi. Et nous vous partageons ce texte dans la Bible, Marc chapitre 4. Nous prenons le verset 35. Et ce même jour, sur le soir, Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Nous nous souvenons de ce texte quand la barque où Jésus était avec ses disciples, une très forte tempête a traversé le lac. Et leur vie même était menacée. Que les disciples étaient craintifs. Ils étaient dans une très grande peur. Ils ont réveillé Jésus. Jésus se leva, prit autorité, menaça la tempête et les vents, et la tempête s'apaisa. Mais Jésus, sa première parole était, chers disciples, passons à l'autre bord. Jésus était avec toi chaque jour. Jésus t'a déjà donné beaucoup de victoires. Jésus t'a guéri. Jésus a apporté le salut dans ta maison. Mais Jésus aussi veut toujours t'accompagner. Et Jésus renouvelle son engagement pour toi. Il te dit, passons à autre chose. Viens avec moi, passons à l'autre bord. Tout ce que tu as vécu avant, tu peux remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Mais il a encore de grandes choses à te faire voir. Il a encore des choses à te faire ressentir. Il a encore des choses à te faire expérimenter sous sa grâce, sous sa protection. Et c'est Jésus. Et ce Jésus est parmi nous. Et ce Jésus vit en toi. Et ce Jésus va t'accompagner. Il va t'accompagner à l'autre bord. Maintenant donc, réservons un moment où nous restons fixés sur Jésus. Nous allons nous rapprocher de lui dans la prière, dans la communion. Nous allons d'abord le remercier pour tout ce qu'il a fait auparavant, pour ses victoires qu'il a données, pour la guérison qu'il a fait, pour le salut qu'il a apporté dans ta maison. Remercions-le. Et par la suite, nous allons déclarer à Jésus que nous restons avec lui. Nous acceptons de rester avec lui, car il va nous faire passer à l'autre bord. Il va nous faire passer dans de nouvelles choses, de nouvelles victoires, une nouvelle vie, un nouveau travail, de nouvelles choses à faire. Restons avec lui. Nous allons prier. Dotsika zao hoe anokana fotoana mbola ifantoka amin'io Jesosy io. Jesosy zay niteny tamintsika hoe andao isika hita, andao tsika hiampita, andao indray tsika hanao zava-baovao, andao indray tsika hiaina fiainana vaovao miaraka aminy, andao indray tsika hijery zava-baovao miaraka aminy. Andao tsika tena hoe anokatra ny fotsika ho an'i Jesosy, andao tsika hisaotra anome fankasitrahana ho azy tamin'ireo zavatra rehetra efa nataony. Fanasitranana ve zany? Fahombiazana ve zany? Fanavotana ho an'ny ankonanao ve zany? Andaontsika hisaotra. Ary rehefa avy eo, andaontsika mbola amerina amin'ny fanoloran-tena ho aminy. Satria izy dia mbola hitatana antsika, hita etsy ampita. Andaontsika hivavaka. Jésus, nous sommes devant toi. Nous te remercions encore pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous te remercions car nous avons déjà traversé plusieurs tempêtes avec toi. Nous avons traversé plusieurs saisons de notre vie. Mais tu es toujours là. Tu as toujours été là. Tu as été fidèle, Jésus. Tu nous as sauvés. Tu nous as guéris. Tu nous as sortis de la honte. Tu nous as donné des victoires. Tu nous as donné autorité.
pour que nous écrasions les œuvres du diable. Merci Jésus, car tu as été fidèle dans tous les petits détails. Tu as été fidèle en toutes choses. Nous avons pu traverser beaucoup de choses avec toi et nous nous tournons encore pour devant. Car tu nous dis, passons à l'autre bord, passons à autre chose. Nous voulons voir de nouvelles choses avec toi. Nous voulons être restaurés avec toi. Nous voulons connaître de nouvelles victoires avec toi. Nous voulons connaître ta fidélité. Nous voulons rester fidèles, sereins. Et nous voulons te dire que nous allons résister à l'épreuve. Nous allons résister à l'épreuve. Nous allons être patients. Nous allons être patients avec toi. Car tu nous apportes la paix. Et ta paix est au-dessus de toutes choses. Merci Jésus. Jésus, nous voulons te dire que nous allons être avec toi, dans la barque avec toi. Nous allons passer à l'autre bord, car tu nous réserves encore de grandes choses. Le meilleur est devant. Le meilleur est à venir. Et tu nous as réservé un avenir fait de bonnes choses. Le meilleur est devant Jésus. Le meilleur est devant Jésus. Nous allons avec toi à l'autre bord. Nous passons à autre chose avec toi. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, tu renouvelles toutes choses. Tu renouvelles toutes choses. Tu fais en nous un vin nouveau. Tu fais en nous un vin nouveau. C'est toi le sel. Tu as mis du sel dans la pâte. Et la pâte se lève maintenant. Et nous allons passer à l'autre bord. Nous allons faire quelque chose de nouveau avec toi. Nous passons à autre chose. Nous allons une vie nouvelle. Un renouveau en toi. Jésus, nous sommes à toi. Nous sommes avec toi. Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous restons dans la barque avec toi. Nous allons traverser avec toi. Et par la foi, nous savons que nous irons dans ta cité céleste. Car si nous restons dans ta barque, si nous restons fidèles, nous aurons encore cette récompense. Nous aurons cette récompense de vivre avec toi dans cette cité céleste. Car cette cité, nous la voyons déjà. Nous la voyons déjà d'ici. Jésus, Jésus, Jésus descend sur nous. Jésus vient remplir nous. Jésus, fais ton œuvre. Fais ton œuvre en nous, Jésus. Jésus, fais ton œuvre en nous. Jésus, fais ton œuvre en nous. Jésus, nous te ressentons. Jésus, nous te voyons. Tu es avec nous. Tu nous accompagneras sur l'autre rive. Tu nous dis, passons à l'autre bord. Et nous venons avec toi. Nous restons avec toi. Car tu es là. Tu es avec nous. Ton nom est puissant, Jésus. Ton nom est puissant, Jésus. Pour les siècles des siècles. À toi seul soit la gloire et l'honneur. Alléluia. 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 Amen. Dosi qui te attend na mafonza Jesus. Rambola mis mafian de bola tovian. Jesus. Atsuyane Jesus. Yita yara kamsiki. Bola yita yara kamsiki. Tenaresika uzavadebe fa soavana watsika hoe no afasika miaraka. Tsy mafoy fivirina mbola miatso ny anaran'i Jesosy fa tena eto akaikitsika izy. Ary asa mahery izy androany. Mbola nasitrana izy androany. Mbola hanafaka izy androany. Mbola hanome fandresena izy androany. Mbola hanafaka anao izy androany. Mbola hitay anao sy ny ankonanao izy androany. Amen. Te haraka mafy ho an'i Jesosy. Chers frères et sœurs qui nous suivent en ligne, c'est encore une grande bénédiction pour nous d'être ensemble dans cette communion, dans cette assemblée, où nous pouvons encore retenir toute notre attention devant Dieu, devant Jésus, devant le Saint-Esprit.
Et si nous pouvons être encore ensemble, c'est par sa grâce. Et c'est par sa grâce que nous attendons encore de lui aujourd'hui. La guérison. Que nous attendons encore aujourd'hui. Le salut sur nos vies. Que nous attendons encore aujourd'hui. Le salut sur notre pays. Et c'est une grande grâce que nous partageons avec vous en ligne. Tout ce qui se passera ici, se passera aussi chez vous. Tout ce que Dieu fera ici, Dieu le fait chez vous. Car Jésus est parmi nous et Jésus aussi est à côté de vous. Et nous retenons encore la parole de Jésus qui dit, passons à l'autre bord ensemble. Et nous arrivons aussi maintenant au moment où nous allons préparer à un autre service, celui où nous allons soutenir le ministère de Dieu ici. Lorsque nous soutenons le ministère de Dieu, ce n'est pas que Dieu est sans ressources, ce n'est pas que Dieu est pauvre, car Dieu nous a dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Mais c'est le plan de Dieu et c'est la volonté de Dieu que nous puissions encore soutenir ce ministère. Et lorsque nous soutenons, lorsque nous donnons, Dieu nous donne en retour. Zoketin Zotika, de tonga fotoana hoe mbola afaka manatanteraka amin'ny programan'Andriamanitra. Misy programan'Andriamanitra hoe anohana ny ministerany, mbola hitory ny filazantsara, mbola ahafahantsika manohana ny olona hiaino an'izany teniny zany, manohana ny olona afaka mamonjy toeram-pivoriana, toerana afaka iaraha-miangona. Dia izany no ahafahantsika ankehitriny mbola manome amin'ny alalan'ny rakitra, amin'ny alalan'ny fanohanana ny émission, ary amin'ny alalan'ny ampahafolo-karena izay aterintsika. Aleo tsy ataontsika fahazarana, aleo tsy ataontsika hoe ohatran'ny hoe teriterentsika manao anazy, fa ny tompony laza hoe zay manome dia omena ihany koa izy avy eo. Dia ataontsika amin'ny fifaliana toy ny mahazatra, misy fandaminana ovatsika anazy hoe ny ampahafolo-karena dia aterintsika aty aloha, ny fanomezana ho an'ny émission rehetra dia aterintsika aty aloha, dia aorinan'izay kosa dia eny amin'ny toerana misy atsika no tatazana ny rakitra zay fanomantsika. Chers frères et sœurs, que ce moment où nous pouvons partager, nous pouvons donner, nous pouvons aussi investir pour le royaume de Dieu ne soit pas une habitude. Mais selon l'organisation, toutes les dîmes que nous avons réservées, nous allons les déposer devant. Et pour la collecte des offrandes, elle se fera à notre place. Et vous aussi, vous qui êtes chez vous, vous pouvez aussi préparer et vous pouvez envoyer les offrandes et les dîmes que Dieu vous a mis dans votre cœur. Dimandritry ny fotoana io zany a, dia anatin'ny hira fiderantsika no anaty trano ireny, fa raiso ao an-tananao aloha izay efa nomaninao, na ny ampahafolo-karena na ny rakitra, fanokana fotoantsika hoe andaontsika hivavaka, tsika manokana hisaotra an'Andriamanitra an'ireo fitahinany men'ireo, dia andaontsika mihitsy hitsodrano an'ireo hoe tompo ity dia tena hamoza atoeny ny amin'ny fanjakanao eto an-tany. Raiso izay efa nomaninao a, dia andaontsika samy hivavaka, hisaotra sy hanome tsodrano amin'io efa nomaninao io. Notre Père Céleste, nous te remercions encore pour toutes tes bénédictions, les bénédictions matérielles aussi que tu nous as données. Nous te remercions pour cet argent, pour ces récoltes, pour ces bénéfices, pour ces revenus, pour les salaires que tu nous as donnés. Nous te remercions encore car nous pouvons encore réserver la dîme, réserver les dons pour pouvoir soutenir ton œuvre sur cette terre. Père Céleste, ce que nous avons en main maintenant, nous le bénissons pour que nous puissions récolter encore 100 fois plus, car nous voulons que ton ministère sur cette terre avance. Et nous voulons que ta parole puisse être étendue et puisse percer encore les cœurs. Nous voulons que tes émissions puissent toucher encore plus de gens. Et notre souhait, c'est que nous puissions encore mettre plusieurs églises sur ce pays. Notre Père Céleste, nous te remercions. Nous sommes remplis de reconnaissance et nous bénissons la dîme. Nous bénissons ces offrandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Anatin'ny hira fiderantsika no avy aty aloha anaty trano ampahafolo-karena sy ny fanomezana
dia aorianan'izay tatazany eny amin'ny toerana misy atsika fanatitra ataony mazatra. Acclamez plus fort. Acclamez plus fort. Misaotra an'Andriamanitra isika fa manana ty fotoana androany ity zay hanompontsika azy. Nous remercions Dieu pour ce culte-ci où nous pouvons le louer. Mino isika fa ny tompontsika dia miaraka amintsika eto tokoa. Nous avons foi que notre Seigneur est vraiment avec nous ici. Ary amin'ny anaran'i Jesosy dia izy saritra lehibe ho ataon'Andriamanitra eto. Et au nom de Jésus, Dieu va faire quelque chose de grand ici. Ho anareo izay marary aza mirorosaina fa mino fa anasitrana antsika ny tompo.
Pour vous qui êtes malades, ne doutez pas, mais croyez que Jésus va nous guérir. Ho anareo izay manana olana dia mino ihany koa fa Andriamanitra tena monjy. Pour vous qui avez des problèmes, ayez foi que Dieu va vous délivrer. Ny condition ianao mino fa eto izy. Croyez qu'il est ici. Ary ny lehibe indrindra ianao raha manaky ny teniny dia ho arak'izay nambarako izay no ataon'Andriamanitra amintsika. Et surtout, si tu reçois sa parole, il va agir selon ce que j'ai dit. Ho anareo izay ny tokantrano mino ihany koa fa hiasany aminareo Andriamanitra. Pour vous qui êtes en ligne, croyez aussi que Dieu agit chez vous. Ometsika toerany reto mpitarika fidiran'ny reto a. Les conducteurs de louanges peuvent prendre leur place. Ny lohateny niafatra entiko androany dia izao. Le thème d'aujourd'hui, c'est ceci. Mila mitory ny filazantsara isika ho fanakanana ny olona tsy ho any amin'ny fahaverezana. Nous devons prêcher l'évangile pour que les gens n'aillent pas à la perdition. Efa niteny an'izao teny izao mantsy Jesosy. Parce que Jésus a déjà dit ceci. Malalaka ny lalana makana ny fahaverezana. Le chemin qui va à la perdition est grand. Tena malalaka be mihitsy zany lalan'izany hoy Jesosy. Ce chemin est vraiment large, dit Jésus. Ka maro be amin'ny olona no makany amin'izany lalan'izany. Et beaucoup de personnes vont par ce chemin. Loa izany mitaonantsika ny tompo amin'ity androandroany ity mba hanakana an'ireo tsy ho any amin'ny fahaverezana. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous incite à empêcher ces gens pour qu'ils n'aillent pas à la perdition. Manakana azy ireo amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara. Empêchez-les à travers la prédication de l'évangile. Mila mitory filazantsara ihany koa isika ho famonjena ny fanahin'ny olombelona rehetra. Nous devons aussi prêcher l'évangile pour sauver tous les âmes. Satria ny ao am-pon'Andriamanitra dia ny hamonjy ny olombelona rehetra. Parce que ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est de sauver le monde. Zany no ato matoka amin'ny Baiboly Jaona toko fahatelo andiny feno ambin'ny folo miteny an'izao teny izao. C'est pourquoi dans la Bible, il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16. Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no meno ny sanalay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanafiana mandrakizay. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ny fitoriana ny filazantsara ry havana malala no matoka ny tanjon'Andriamanitra ho tanteraka eto ambony tany ity. C'est l'évangélisation, bien-aimé, qui conduit l'objectif de Dieu à la réalisation. Ka dia miantso antsika ny tompo amin'ity androandroany ity mandeha ihany mba hitory ny filazantsara. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui à aller prêcher l'évangile. Tsy miesavahana io. Ce n'est pas une option. Fa na iza amintsika toka eto ka hoe Mais quiconque qui sommes ici, na iza amintsika toka eto ka efa nandray an Jesosy. quiconque qui est ici et qui a déjà reçu Jésus, Na iza amintsika toka eto ka efa manana an Jesosy ao anaty. quiconque qui est ici et qui a déjà reçu Jésus en lui, Ary na iza sika toka eto ka sûr fa efa manana fanavoavonjy et quiconque est ici, que vous êtes sûr que votre âme est déjà sauvée, dia tsotra. c'est simple. Tsy maintsy mitory ny filazantsara ianao isika rehetra. Tu dois prêcher l'évangile, nous devons tous le faire. Fa izany no sitrapon'Andriamanitra natao hiainantsika mandritra fahavelomantsika eto ambony ty tany ity. Car c'est la volonté de Dieu que nous devons vivre sur cette terre. Ary asa sy andraikitra tsy azo lavina mihitsy zany. C'est une responsabilité que nous devons accomplir. Ary asa sy andraikitra ihany koa tsy azo ahilika any amin'ny hafa. Et nous ne devons pas laisser les autres le faire à notre place. Ny tompany hamindra fo amintsika rehetra. Que Dieu nous fasse grâce. Ho lasa mpitory ny filazantsara avokoa ane sika rehetra. Que nous prêchons tous l'évangile. Ka andao hivavaka aloha isika ametraka zao afatra tena soafatra mba tena ho tahin'Andriamanitra. Nous allons maintenant prier pour remettre cette prédication dans les mains de Dieu. Apetrao eo fonao tananao Mets ta main sur le cœur. dia angatantsika ny ato mba andeha hivavaka amin'ny teny frantsay. Nous allons maintenant prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce moment précieux que tu nous accordes encore, d'être réunis ici en ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité dans nos vies.
Père Céleste, nous te demandons maintenant de préparer nos cœurs à recevoir ta parole. Que toute distraction, que toute inquiétude et tout obstacle soient éloignés au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, dispose-nous à recevoir ce que tu veux nous dire. Que ta parole ne soit pas seulement entendue, mais que ta parole transforme nos vies. Parle à chacun de nous, Seigneur, là où nous en avons besoin. Donne à ton serviteur la sagesse, la clarté et l'onction, afin que ce message vienne de toi et touche les cœurs. Nous remettons ce temps entre tes mains, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amaky Bible isika, Isaia toko faharoa, andiny faharoa sy ny fahatelo. Nous allons maintenant lire la Bible dans Ésaïe chapitre 2, versets 2 et 3. Vakina avy hatrany amin'ny teny frantsay lay teny. Au nom de Jésus, il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront : venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Vakitsika ihany koa ny marika toko faha 12, andiny faefatra 12 sy fahadimy 12, vakina avy hatrany amin'ny teny frantsay. Nous allons maintenant lire Marc chapitre 16, versets 14 à 15. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit : allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Ino tsara amin'izay aza ny tenin'Andriamanitra natao antsika rehetra toka eto. Soyez bien attentifs à la parole de Dieu pour vous qui êtes ici. Taorinany nitsakan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Après la résurrection de Jésus-Christ, Melony niakaran'i Jesosy Kristy ho any an-danitra. avant que Jésus-Christ ne soit monté au ciel, Dia niona tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianany izy tamin'izany fotoana izany. il a réuni les apôtres et les disciples en ce temps-là. Maro be mihitsy ireo afatra izay nambaran'i Jesosy tao amin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra. Il y avait beaucoup de messages que Jésus a transmis aux apôtres et aux disciples. Ny lehibe indrindra tamin'izany dia ity. Le plus important était ceci. Hoy Jesosy ao amin'ilay marika toko faha 12, andiny fahadimy 12. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, verset 15, Mandeha ianareo apôstôly sy ianareo mpianatra rehetra mandeha mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. allez, vous tous les disciples et les apôtres dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Asa misavahana fa na iza olombelona velona eto ambody tany ity dia tsy maintsy hitorinareo ny filazantsara. Ne faites pas de distinction de personne, mais quiconque se trouve sur terre, vous devez le prêcher l'évangile. Vita zany teny zany dia ho ny baiboly hoe napiakarina ho any an-danitra Jesosy. Après cette parole, la Bible dit que Jésus est monté au ciel. Ry havana malala manaritra ity fotoan-dehibe ity. Bien-aimés qui assistez à ce grand culte, Ry fiangonana rehetra tonga eto. chère assemblée qui est ici, Zany afatra lehibe nambaran'i Jesosy tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra ireo. ce grand message que Jésus a annoncé aux apôtres et aux disciples, Zany didy maniraka azy ireo mba hitory ny filazantsara dia tsy natao ho an'ireo apôstôly sy ireo mpianatra fotsiny ihany. ce commandement d'aller prêcher l'évangile n'était pas seulement pour les disciples et les apôtres. Tsy natao azy ireo fotsiny ihany ny afary Jesosy na ny didiny Jesosy. Le message de Jésus ou le commandement de Jésus ne s'adressait pas seulement à eux, Fa natao antsika rehetra izay efa manana Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. il s'adresse à nous tous qui avons déjà Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ary natao antsika ihany koa izay efa manana fanavoavonjy. Il s'adresse à nous qui avons nos âmes sauvées. Amin'izao tsika miteny zao ry havana malala zao zava-misy any an-danitra. À l'heure actuelle, bien-aimés, voici ce qui se passe dans le ciel. Taorina ny afatra
zay napetraka jesosy tamin'ireo apôstôly Après le message de Jésus aux apôtres, dia nampiakarina ho any an-danitra jesosy Jésus est monté au ciel. petraka ao tanakavanan'andriamanitra Il est assis à la droite de Dieu. dia avany izy no manara-maso ny fiainantsika Et de là, il observe nos vies. nanara-maso fiainan'ireo apôstôly sy ireo mpianatra izy tamin'izany fotoana izany Il observait la vie des apôtres et des disciples en ce temps-là. ary mbola manara-maso antsika rehetra toka eto ihany koa izy Et il observe encore chacun de nous qui sommes ici. hoe nandeha arak'ilay afatra ve isika toka eto satria Il regarde si nous avons obéi à son commandement ou non. hoe nandeha nanatanteraka ny didiny jesosy ve isika toka eto satria Est-ce que nous avons accompli le commandement de Jésus, nous qui sommes ici ou non? amin'izao andro faran'izao ry havana malala En ces derniers jours, bien-aimés, tsy atsika tao ambany zavatra ny fitoriana filazantsara nous ne devons pas sous-estimer l'évangélisation. tsy atsika maivanina ny fitoriana filazantsara Nous ne devons pas prendre à la légère l'évangélisation. ny atony satria afatra tsy maintsy tanterahana izany La raison, c'est parce que c'est un message que nous devons accomplir. ary zany raha teo no sitrapon'andriamanitra natao iaina ny olombovojy rehetra hatramin'izao valinandro misy atsika izao Et c'est aussi la volonté de Dieu pour toutes les personnes qui sont sauvées à notre époque actuelle. ka hoy aho hoe aza misy mandaha ny tsy andeha isika tonga eto Alors, ne refusez pas d'y aller, nous qui sommes ici. avy any ko indray aza misy mandaha ny tsy andeha isika tonga eto Je répète encore, ne refusez pas d'y aller, nous qui sommes ici. ny tanjon'andriamanitra hatrany am-bolony mantsy dia izao L'objectif de Dieu depuis le commencement était ceci, ny amonjy ny fanahin'ny olombelona rehetra c'est de sauver toutes les âmes. na iza olombelona velona tao ambody tany ity ny programman'andriamanitra dia ny amonjy ny fanahin'izy ireny Pour quiconque se trouve sur cette terre, le plan de Dieu, c'est de sauver leurs âmes. zany no atony natokan'andriamanitra raitsy to nanapa-kevitra hoe ho alefaka any ambony tany ny zanako latokako jesosy no anarany C'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant a décidé d'envoyer sur terre son Fils unique, Jésus et son nom. mazava be ie ny voalaza jaolona toko fatelo ty faina amby folo hoe C'est très clair ce qui est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16. aitsika tsy anjery zany teny zany Nous le connaissons par cœur. fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy very zay rehetra mieno azy fanafiana mandrakizay Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. tsy janona teo anefa andriamanitra ilay nahary an'izao rehetra izao Mais Dieu qui a créé toutes choses ne s'est pas arrêté là. tsy hoe nomeny fotsiny zanan'ilay tokana dia tonga teto ambony tany dia ampy izy Il n'a pas seulement donné son Fils unique sur terre et que cela suffise. tsy izay Ce n'est pas cela. fa natolotr'andriamanitra ray natao sorona tao ambony azy fijaliana zany zanany zany Mais Dieu le Père l'a donné en sacrifice sur la croix. nataony maty tao ambony azy fijaliana zany zanany zany Il a fait mourir sur la croix son Fils. avy eo naleviny Ensuite, il l'a enseveli. taoriana zay natsakan'andriamanitra tamin'ny maty jesosy zanany Après cela, Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts. dia zay lalana nandalovan'i jesosy zay no atao hoe filazantsara Et tout ce chemin que Jésus a parcouru, c'est ce qu'on appelle l'évangile. ary zay lalana nandalovan'i jesosy zay no adidiny antsika taranaka ankehitriny mba ho ambara amin'ny olombelona rehetra Et c'est ce chemin que Jésus a traversé que nous devons annoncer à toute la création. satria izay ihany no lalana mahavoavotsy ny fanahin'ny olona Parce que c'est le seul chemin pour sauver les âmes. lalana mahafaka ny olona amin'ny gadrany démonie C'est le chemin qui délivre les gens des mains du diable. tsy misy fomba hafa mahavoavotsy ny fanahin'ny olona eto ambony tany ity Il n'y a pas d'autre moyen pour sauver les âmes sur cette terre. tsy misy fomba hafa mahafaka ny olona amin'ny gadrany démonie eto ambony tany ity Il n'y a pas d'autre moyen pour délivrer les gens des mains du diable sur cette terre. tsy misy afa-tsy ny fitoriana ny filazantsara ihany Il n'y a que l'évangélisation. rehefa tsy ambara ny filazantsara
Quand nous ne prêchons pas l'évangile, rehefa tsambara amin'ny olona ny am' jesosy zay maty teo ambony hazo fijaliana, quand nous ne prêchons pas que Jésus a été crucifié, rehefa tsambara amin'ny olona ny am' jesosy zay naleviny, quand nous ne prêchons pas que Jésus a été enseveli, rehefa tsambara amin'ny olona ny am' jesosy zay tsagina tamin'ny maty, quand nous ne prêchons pas que Jésus est ressuscité d'entre les morts, dia tsy voavonjy ny olombelona, les gens ne seront pas tsy sauvés. voavonjy ny olombelona, Les gens ne seront pas sauvés satria ny filasan-tsara zay asain'i jesosy ambara. parce que l'évangile que Jésus nous dit d'annoncer, Dia voalaza amin'ny baiboly Romanina toko voalohany andimy faina ambin'ny folo. il est écrit dans Romains chapitre 1, verset 16. Fa izany filasan-tsara zany no herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino. Que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Herin'Andriamanitra ho fanafana ny olona mikatra ny devoly raha mino izy. C'est la puissance de Dieu qui délivre les gens des mains du diable s'ils croient. Herin'Andriamanitra ho fanasitranana ny olona marary raha mino izy. C'est la puissance de Dieu qui guérit les malades s'ils croient. Ary herin'Andriamanitra ho famahana ny olona rehetra misy eto ambony tany ety raha mino izy. Et c'est la puissance de Dieu qui délivre de tous les problèmes s'ils croient. Noho izany nandidy andreo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy hoe mandeha ihany any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny ny filasan-tsara amin'ny olombelona rehetra. C'est pourquoi Dieu a dit aux apôtres et aux disciples, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Tsy maintsy ambaranareo apôstôly sy anareo mpianatra izany ho Jesosy. Vous devez annoncer l'évangile, vous les disciples et les apôtres, a dit Jésus. Mila manatanteraka sitrapon'Andriamanitra ray ilay naharilanitra sy ny tany ianareo apôstôly sy ianareo mpianatra ho Jesosy. Vous devez accomplir la volonté de Dieu le Père, vous les apôtres et les disciples, a dit Tsy maintsy Jésus. mandeha ianareo ho Jesosy. Vous devez y aller, a dit Jésus. Tsy mahazo mandany zany ianareo ho Jesosy. Vous ne pouvez pas refuser, a dit Jésus. Zay no antony natoka hoe zay ny afatra farany napetrako fandeha iaho izy. C'est pourquoi c'est le dernier message que j'ai donné, mais je vais m'en aller, dit-il. Misaotra n'Andriamanitra ry havana. Que Dieu soit remercié. Tena misaotra n'Andriamanitra. Que Dieu soit remercié. Fa nanao zay nahafa-po ny tompo ireo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy tamin'izany fotoana izany. Parce que les apôtres et les disciples de Jésus ont accompli sa volonté en ce temps-là. Tena nanao zay nahafa-po an'Andriamanitra mihitsy ny apôstôly sy ireo mpianatra tamin'izany fotoana izany. Les apôtres et les disciples ont vraiment accompli la volonté de Dieu en ce temps-là. Ataoko efa kitsika ny marika toko faina ambin'ny folo andimy fahaseho ambin'ny folo. Lisons Marc chapitre 16, verset 19. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka teo tany kavan'Andriamanitra. Hatreo aloha. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Rehefa avy nametraka afatra Jesosy nazava ny afatra dia nampiakarina ho any an-danitra izy. Après le message de Jésus, quand le message était clair, il est monté au ciel. Fa reo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy azo lazaina hoe tena matoky, Mais les apôtres et les disciples de Jésus, qui étaient vraiment fidèles, tena matahotra an'Andriamanitra, qui craignaient vraiment Dieu, dia tsy nanao ambany zavatra an'ilay afatra Jesosy. ils ont vraiment écouté le message de Jésus. Tsy nanamaivana an'ilay afatra Jesosy. Ils n'ont pas pris à la légère le message de Jésus. Zany matoka boky marika toko faina ambin'ny folo andiny faharoapolo miteny an'izao teny izao. C'est pourquoi il est écrit dans Marc chapitre 16, verset 20, Rehefa nampiakarina ho any an-danitra Jesosy quand Jésus était monté au ciel, dia zao voasoratra hoe fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory teny tontolo iny. il est écrit que quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Vokatry zany dia zao ny zava-nisy. La conséquence, voici ce qui s'est passé. Tamin'ny andro Pentekosta fotsiny Au jour de la Pentecôte, dia hoe ny baiboly hoe telo arivo ny olona voavotsy rehefa nitory teny Petera sy ireo namany. la Bible dit qu'il a fait 3000 âmes sauvées quand ils ont prêché l'évangile. Zany voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fa raika amby efapolo. C'est ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Folo andro taorinany niakara Jesosy tany an-danitra. Quand Jésus est monté au ciel,
no nanomboka ny toroteny Petera sy ireo namany. Pierre et ses amis ont commencé à prêcher. Dia ilay nambarako teo hoe teny eo ihany 3:00 no vovonjy ny fanahana. Et comme on a vu tout à l'heure, à l'instant même, 3000 personnes étaient sauvées. Amin'ny maha-olombelona ny olombelona En tant qu'être humain, sarotra be ny nona hoe reto jiosy zay nanetsika an' Jesosy nanetsika an'ireo mpianatra ka hoe an'olo-tena ho an' Jesosy. c'est vraiment très difficile de croire que cela s'est passé. Sarotra be ny nona hoe reo jiosy dia ho voavojy ny fanahana. C'est très difficile de croire que les Juifs seraient sauvés. Kanefa no ilay filazantsara notoriany Petera sy ireo namany dia voavojy ny fanahana izy ireo. Et pourtant, grâce à l'évangélisation de Pierre et ses amis, leurs âmes étaient sauvées. Averiko indray hoe 3:00 nondrainy bebaka. Je répète encore, à l'instant même, 3000 personnes étaient sauvées. 3:00 no voavonjy ny fanahany. 3000 personnes avaient leur âme sauvée. Ary 3:00 no natao batisany rano. 3000 personnes étaient baptisées d'eau. Taorina kely n'izany. Et après cela, Voalaza ao amin'ny asa apôstôly toko 2:7. il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47. Hoy amin'ny baiboly hoe isan'andro san'andro dia nitombisa ny olombonjena. La Bible dit que chaque jour, il y avait des personnes qui étaient sauvées. Satria isan'andro san'andro dia tsy nitsahatra nanambara filazantsara ny apôstôly sy ireo mpianatra. Parce que chaque jour, les apôtres et les disciples annonçaient toujours l'évangile. Dia mazava be zany fa raha nitsahatra tsy nanambara filazantsara ntsony ry zareo dia nitsahatra ihany koa ny fisiany olombovonjy. Il est donc évident que s'ils avaient arrêté de prêcher l'évangile, il n'y aurait plus de personnes qui Fa seraient araky ny sauvées. nambarako taminareo tery aloha Mais comme je vous l'ai dit au début, nanao zay nahafapoa ny tompo ny apôstôly sy ireo mpianatra. les apôtres et les disciples ont accompli la volonté du Seigneur. Dia ankoatran'izay nambarako zay tompoko Et après cela, dia tokantany Samaria ihany koa reto mpianatra Jesosy reto. les disciples de Jésus sont aussi allés jusqu'à Samarie. Inona no nataony tany Samaria? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Samarie? Nitory filazantsara zareo tany. Ils ont prêché l'évangile. Nambarany tamin'izany amin'ny Jesosy zay maty teo ambony azy fijaliana. Ils ont annoncé Jésus qui est mort à la croix. Nambarany amin'ny Jesosy zay efa naleviny. Ils ont annoncé Jésus qui a été Nambarany enseveli. amin'ny Jesosy zay nitsakana tamin'ny maty. Ils ont annoncé Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Tsy takatry ny saina fa voavody ihany koa ny mponina tao Samaria. Ce qui est incroyable, c'est que le peuple de Samarie était aussi sauvé. Asa apôstôly toko 8:4 ka hatramin'ny 9 no vakitsika. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4. Ary zay niely dia nandeha nitory teny tontolo eny. Ary Filipo nidina tany tanàna any Samaria ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Ary nivoaka betsaka dia nyray hevitra ny ainy zay nolazan'i Filipo raha nandray azy sy nahita ny fagagana nataony. Afany fanamaloto niantso tamin'ny fehamahery dia nivoaka tamin'ny maro zay nanana azy ary maro ny marary paralysisa sy mandriga no nisitraniny. Ka dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Tsy voavojy ny fanahy ny olona tao Samaria raha tsy nandeha nitory filazantsara tany ny mpianatra Jesosy. Les âmes de ceux qui étaient à Samarie ne seraient pas sauvées si les disciples de Jésus n'étaient pas allés là-bas. Ny tanàna Samaria ngery avana malalaka tena tanàna be mpanomposampy. Samarie, bien-aimé, est un pays où il y a beaucoup d'idolâtrie. Revotra fanomposampy ny ao. Il y a beaucoup d'idolâtrie dans ce pays. Ary Andriamanitra amin'ny karazany no notompon'ny olona tao. Et les gens adoraient plusieurs sortes de dieux. Ankoatran'izany ihany koa nisy fombafomba zay nampisaraka ny olona tao Samaria sy nampisaraka ny olona tao nampisaraka ny olona tamin'ny Jiosy. À part cela, il avait des coutumes qui séparaient le peuple de Samarie et le peuple juif. Raha maha-olombelona
ohatrany hoe tsy possible mihitsy ny voavojiny olona tao Samaria. Humainement, ce serait vraiment impossible de sauver les gens de Samarie. Fa rehefa tonga tany Filipo lehilahin'Andriamanitra, Mais quand Philippe est arrivé là-bas, araka ilay teny vakena teo, nitory ny filazantsara tao izy. comme on a lu tout à l'heure, il a prêché l'évangile à Samarie. La herin'Andriamanitra ho famonjena olombelona no nitoriany tao. Il a prêché la puissance de Dieu pour sauver les âmes. Akory samy magaga fa ho amin'ny baiboly hoe voavojo fanany olona tao Samaria. Il y eut un miracle, la Bible dit que les âmes de ceux qui étaient à Samarie étaient sauvées. Lasa nisa faliana be tao an-tanànan'ny Samaria. Il y eut une grande joie dans la ville de Samarie. Ry havana malala manarika ty fotoan-dehibe ity. Bien-aimés qui assistaient à ce grand culte, Raha tsy nitory ny filasan-tsara reo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy, si les apôtres et les disciples de Jésus n'avaient pas prêché l'évangile, dia tsy nisy fanahy voavojy teto ambony tany. aucune âme ne serait sauvée sur terre. Raha tsy nandeha nitory ny filasan-tsara tao Samaria Filipo, Si Philippe n'était pas allé pour prêcher l'évangile à Samarie, dia tsy nisy olona voavojy tao Samaria. aucune personne ne serait sauvée à Samarie. No zany indrindra manomboka androany dia mila antsika Andriamanitra mba hitory ny filasan-tsara amin'ny olombelona rehetra. C'est pourquoi, dorénavant, Dieu a besoin de nous pour évangéliser toute la création. Mitory ny filasan-tsara amin'ireo olona ao an-tanànanao. Prêchez l'évangile à ceux qui sont dans votre quartier. Mitory ny filasan-tsara amin'ireo mpiara-mianatra aminao. Prêchez l'évangile à ceux qui sont dans votre école. Mitory ny filasan-tsara amin'ireo mpiara-miasa aminao. Prêchez l'évangile à ceux qui sont dans votre bureau. Manapa-hevitra andao hitety tanàna mba hitory ny filasan-tsara. Décidez d'aller de ville en ville pour prêcher l'évangile. Ara possible aminao mandehana any amin'ny toerana na dia lavitra be aza mba handeha hitory ny filasan-tsara. Et si c'est possible pour toi, va dans les lieux reculés pour prêcher l'évangile. Mila olona marobe ho vonjena fanahy ny tompo amin'izao andro farany izao. Dieu a besoin de beaucoup d'âmes sauvées en ces derniers jours. Tena maika be mihitsy izy ahita olona marobe ho voavojy amin'izao andro farany izao. Il est vraiment pressé de voir plusieurs personnes sauvées en ces derniers jours. Tsy zany mantsy fa avy any ambon'Andriamanitra dia mahita olona marobe miazakazaka makany amin'ny lalan'ny fahaverezana. Parce que du ciel, Dieu voit plusieurs personnes qui courent vers la perdition. Hita daholo ireny olona mandeha amin'ny lalana migodana makany amin'ny fahaverezana. Il voit toutes ces personnes qui vont vers la perdition. Tiany ho fojen'Andriamanitra avokoa ireny olona ireny. Dieu veut sauver ces personnes-là. Satria efa nanao dikana lehibe Andriamanitra nanomeny zanany ho famonjenan'ireny olona ireny. Parce que Dieu a déjà fait un grand pas pour donner son Fils pour les sauver. Loha izany hiafatra lehibe ho antsika rehetra tonga eto androany. C'est pourquoi le grand message pour nous tous qui sommes ici, Zay rehetra tonga eto amin'ny androany ity, vous tous qui êtes ici aujourd'hui, ka milaza ny tenany fa efa an Jesosy. qui dites que vous appartenez déjà à Jésus, Efa milaza ny tenany fa manana an Jesosy qui dites que vous avez Jésus ary manana fanahy voavonjy ihany koa et que votre âme est sauvée, ho Jesosy amin'ity androandroany ity. Jésus dit aujourd'hui, Hoy izy amintsika rehetra, il nous dit à tous, mandeha ihany avokoa ianareo rehetra mandeha mitory ny filazantsara. allez tous prêcher l'évangile. Mandeha ihany ianareo rehetra mitsory vavolombelona. Allez tous rendre témoignage. Aseho amin'ny olona fa ianareo no fahazavana izao tontolo izao ity. Montrez à tous que vous êtes la lumière du monde. Eno tsara zao teny nataon'i Jesosy izao. Soyez bien attentifs à cette parole de Jésus. Andovaka itsika boky ny Matthieu toko fafolo. Nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 10, Andiny fafito sy ny favalo. versets 7 et 8. Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa miakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sitrano ny marary, ajakany ny maty, diovy ny boky, avoady démonia, efa nazy mamampona ianareo ka manomeza mamampona. En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ny tena tiako abara eo amin'ilay andininy favalo tapany farany.
Ce que je veux dire au verset 8, dernière partie, efa nazy mamay-poana ianareo re fiangonana ka dia mandehana mba hizara mamay-poana ho Jesosy. vous avez déjà reçu gratuitement, chère assemblée, alors donnez gratuitement, dit Jésus. Isika rehetra tonga eto ke riavana voavonjy. Nous tous qui sommes ici, bien-aimés, nous sommes Voavonjy sauvés. isika satria nisy olona nitory filasan-tsara tamintsika. Nous sommes sauvés parce que quelqu'un a prêché l'évangile. Voavonjy isika satria nisy olona jory voavolomena tamintsika. Nous sommes sauvés parce que quelqu'un nous a rendu témoignage. Aza tondroana mihitsy zany famarinana zany a. N'oubliez jamais cette vérité. Mety efa taona ray roa telo dimy tany hoany le izy. Peut-être que ça fait 1, 2, 3, 5 ans. Dia mety adininao. Peut-être que tu as oublié. Fa voavonjy ianao satria nisy olona nitory ny filasan-tsara taminao. Mais tu es sauvé parce que quelqu'un a prêché l'évangile. Nisy olona niona taminao manokana teny an-dalana na tany atokantrano. Quelqu'un t'a rencontré personnellement en chemin ou à la maison Dia nanambarana ny filasan-tsara izy na nijoro vavolombelona. et il a prêché l'évangile ou a rendu témoignage. Na eno toriteny tamin'ny radio na télé ianao na eno ny fitoriana ny filasan-tsara dia zay no natokanao voavonjy. Ou alors tu as entendu une prédication à la télé ou à la radio et c'est ainsi que tu as été sauvé. Tsy voavonjy fotsiny amin'izao ianao raha tsy nandray ny filasan-tsara. Tu n'aurais pas été sauvé si tu n'as pas entendu l'évangile. Tsy afaka ny voavonjy tak'izao mihitsy ianao raha tsy nandray ny filasan-tsara. Tu n'aurais pas pu être sauvé ainsi si tu n'as pas entendu l'évangile. Noho izany mila mandeha ihany koa ianao mba hitory ny filasan-tsara any amin'ny hafa. Alors tu dois aussi prêcher l'évangile aux autres. Mieritreritra ny zava-nisy ny ainanay zahay. Je pense à ce que nous avons vécu. Raisika ohatra ny zava-misy any amin'ny faritra Sava. Par exemple, ce qui s'est passé dans la région de Sava. Maro be mihitsy ny olona no voavonjy any amin'ny faritra Sava. Beaucoup de personnes sont sauvées dans la région de Sava. Ohatra zao misy toerana anankiray andehana tongotra mandry ny tapaka ny ray manontolo. Par exemple, il y a un endroit où on doit marcher à pied pendant toute une demi-journée. Miampita rano ny telo ambin'ny folo. Nous devons traverser de l'eau 13 fois. Mampita rano 20 mihitsy aza satria kelikely ny rano sasany. Nous devons même traverser 20 fois de l'eau. Zay voatokany amin'ilay tanàna. C'est là que nous arrivons dans le village. Kanefa amin'izao tsika miteny zao misy olona maro be voavonjy ny fanahany any amin'izany toerana izany. Et à l'heure actuelle, beaucoup de personnes sont sauvées dans cet endroit. Inona ny antony? Pourquoi? Satria nisy olona nanao sakrifisy ny fiainany tao nandeha nakany mba hitory ny filasan-tsara. Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'est sacrifié pour aller là-bas et prêcher l'évangile. Tovovavy anankiroa mbola kely dia mbola kely tena kely ny vatana no hitako makany isan-kerinandro mitory ny filazan-tsara. J'ai vu 2 jeunes filles qui étaient vraiment très jeunes, qui allaient là-bas par semaine pour prêcher l'évangile. Tena mampahery be mihitsy ny mahita azy rovavy mazoto mandeha makany mba hitory ny filazan-tsara. C'était vraiment très encourageant de voir ces 2 jeunes filles qui allaient prêcher l'évangile là-bas. Tsy mahafinaritra ny nofaka zany hoe mandeha tongotra mandry ny tapakandro miampita rano telo ambin'ny folo isa voatokana amin'ilay toerany. Ce n'est pas quelque chose de facile d'aller à pied et de traverser plusieurs eaux avant d'arriver à cet endroit. Fa no ilay baiko ny tompo dia nandeha ry zareo. Mais parce que Jésus l'a commandé, ils sont allés. Ary esorany Andriamanitra fa manjatony ny olona voavonjy ao amin'izany tanàna izany. Que Dieu soit remercié car 100 personnes ont été sauvées dans cet endroit. Dia hoana hoy Andriamanitra raha ohatra ka tsy nisy nandeha mihitsy tany. Et qu'est-ce qui se serait passé si personne n'était allé là-bas? Nefa ny tanjon'Andriamanitra dia hoe zao tontolo zao ho vonjehana ny fanahany. Alors que l'objectif de Dieu, c'est de sauver les âmes de tout le monde. Fatary fa malahelo Andriamanitra. Sachez que Dieu est triste. Tsy hitanao maso izy fa tena malahelo Andriamanitra. Tu ne le vois pas, mais il est triste. Ohatra ihany koa amin'ny faritra Sava iny. Par exemple aussi dans la région de Sava, Zay mivady zao a nandeha tany amin'ilay toerana. moi et mon épouse, nous étions allés dans cet endroit. Nandeha tany amin'ilay toerana mandeha fiara adiny ray eo aloha. Nous étions allés en voiture pendant un trajet d'1 heure. Avy eo mandeha lakana mandritsy ny adiny dimy. Ensuite, nous sommes allés en barque pendant 5 heures.
Iainam-bolonakana foana ianao mandrisy ny adiny dimy. Tu es toujours sur la barque pendant 5 heures Voatokany amin'ilay toerana. avant d'arriver à l'endroit. Isaorana ny Andriamanitra fa amin'izao tsy am'teny izao misy fanahy ny olona marobe voavoatsy any amin'izany toerana izany. Que Dieu soit remercié parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'âmes sont sauvées dans cet endroit. Raha tsy nandehanakany ireo ekipa dia tsisy fanavovonjy tany. Si l'équipe n'était pas allée là-bas, personne ne serait sauvé. Ry havana malala manarika ity fotoan-dehibe ity. Bien-aimé qui assistait à ce grand culte, Mila olona marobe ho vonjen'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Dieu a besoin de beaucoup d'âmes sauvées en ces derniers jours. Tany am-poalohany naniraka andreo apôstôly sy ireo mpianatra izy mba hitory ny filazantsara ho famonjena ny fanahin'ny olona. Au début, il a envoyé les apôtres et les disciples pour sauver les âmes. Fa ankehitriny kosa maniraka antsika taranaka ankehitriny izy mba handeha hitory ny filazantsara ho famonjena ny fanahin'ny olona. Mais aujourd'hui, il nous envoie, nous qui sommes de la génération actuelle, pour sauver les âmes. Ka hoy Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Et Dieu dit en ce jour, Mampiteny ahy izy amin'ity androandroany ity. il me fait parler aujourd'hui. Mandeha hiana ianao mba hitory ny filazantsara. Va prêcher l'évangile. Mandeha hiana ianao mba hijoro vavolombelona. Va rendre témoignage. Lazao amin'ny olona ny amin'i Jesosy izay maty teo ambony hazo fijaliana. Annonce à tous que Jésus a été crucifié. Lazao amin'ny olona ny amin'i Jesosy izay efa nalevina. Annonce à tous que Jésus a été enseveli. Lazao amin'ny olona ny amin'i Jesosy izay efa tsangana tamin'ny maty. Annoncez à tous que Jésus est ressuscité. Mijoro eto amin'ity androandroany ity. Je me tiens ici aujourd'hui Milaza amintsika rehetra pour nous dire à tous fa malahelo Andriamanitra raha tsy mandeha ianao. que Dieu est triste si tu n'y vas Tena pas. malahelo izy raha tsy mandeha ianao. Il est vraiment triste si tu Ah, n'y tsy vas vitany hoe pas. malahelo fa isy ako ny ratsy eo fiainanao zany. Non seulement il sera triste, mais aura un mauvais impact. Aza manaiky fitany devoly isika. Nous ne pouvons pas nous opposer au Aza diable. manaiky sakatsakana devoly isika. Opposons-nous au diable. Fa manapa-hevitra amin'ity androandroany ity. Décide aujourd'hui Hoe tsy maintsy mandeha mitory filazantsara ao. que je dois vraiment prêcher l'évangile. Fa maranako ny afatra. Et pour terminer ce message, Enoy angety fampieritrretana ity e. écoute ce qui s'est passé ici. Mba fantatrao moa ny antom-pisinao sy ny antony matokanao mbola velonaina malaka ankehitriny. Connais-tu ta raison d'être et pourquoi tu es encore en vie jusqu'à aujourd'hui? Mila fantarinao ny antony fisinao. Tu dois connaître ta raison d'être. Mila fantarinao ny antony matokanao mbola nomena tombonandro avelomana. Tu dois connaître pourquoi tu es encore en vie. Ny antony satria mbola manantena ny tompo fa ianao dia andeha hitory ny filazantsara anambarany amin'i Jesosy Kristy. La raison, c'est que Dieu espère encore que tu vas prêcher l'évangile et annoncer Jésus-Christ. Satria mbola manantena Andriamanitra fa ianao dia andeha hamonjy fanahin'ny olona. Parce que Dieu espère encore que tu vas sauver des âmes. Mbola tsy nisy mantsy ianao io. Parce que quand tu n'étais pas encore né, Mbola tsy taokibon'ny reninao ianao. tu n'étais pas encore dans le ventre No de efa ta nifidy mère anao Andriamanitra. que Dieu t'a choisi, Fa ianao no mahavita azy ho famonjena fanahin'ny olona. que tu es capable de sauver les âmes. Fa saika noho ny asan'ny devoly dia adininao zany. Mais à cause de l'œuvre du diable, tu l'as oublié. Ianao inge ny tenin'ny Jérémie mpaminany e. Écoute ce que le prophète Jérémie a dit. Vakina avy hatrany Jérémie toko voalohany andininy faefatra ka hatramin'ny andininy favalo. Nous allons lire Jérémie chapitre 1, versets 4 à 8. Toka tamiko ny teny Jehovah nanao hoe ahatra mifony anao tsy mbola noforoniko tany ekipo no efa fantatro ary ahatra mifony anao tsy mbola teraka no efa nomasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Ary ho kosa aho indrisy Jehovah tompo idy tsy mahay mandateny aho fa mbola zaza. Fa ho Jehovah tamiko aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha amin'izay rehetra andrako anao ianao ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao fa momba anao hamonjy anao aho ho Jehovah. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, « Ah, Seigneur, Éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune,
car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. mazava ny teny nambaran'andriamanitra tamin'ny Jeremia. La parole de Dieu pour Jérémie est claire. Tamin'izany fotoan'izany matsy Jeremia dia karazan'ireo olona tsy vonina andeha hitondra ny hafatr'Andriamanitra. En ce temps-là, Jérémie n'était pas prêt à annoncer la parole de Dieu. Tena tsy vonina amin'izany mihitsy izy. Il n'était vraiment pas prêt, Tahaka ny sasany amintsika toga eto. comme certains d'entre nous. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Jeremia, Et Dieu a dit à Jérémie, ry Jeremia, Jérémie, mbola tsy nisy akory ianao no efa fantatro. avant de te former, je te connaissais déjà. Ary fony ianao mbola tao akibon'ny reninao no efa novidiako sy notendreko mba ho mpitondra ny hafatro. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'ai déjà consacré et désigné pour annoncer mon message. Dia mbola navita nanday ihany Jeremia na dia zany aza ny fanazavana nataon'Andriamanitra taminy. Et Jérémie a encore osé refuser, même si Dieu le lui a déjà expliqué. Andriamanitra ho Jeremia, Dieu dit Jérémie, mbola zaza nge iaho e, je suis encore jeune, tsy mahay mandatena nge iaho e. je ne sais pas parler. Ahoana ny fomba anambarako ny hafatrao amin'ireo olona be dia be reo. Comment pourrais-je annoncer ta parole à toutes ces personnes? Dia ondray Andriamanitra taminy. Et Dieu lui a dit, Aza manao zany ianao ry Jeremia, ne dis pas cela, Jérémie, aza matahotra azy ianao. n'aie pas peur d'eux, Za nge hiaraka aminao e, je serai avec toi. fa ianao ny solotenako, Mais toi, tu ne, ianao ny solombavako. mais toi, tu ne, Mandeha ihana ianao hoy Andriamanitra tamin'ny Jeremia. vas-y, dit Dieu à Jérémie. Ry fiangonana toga eto, Chère assemblée qui est ici, mbola tsy nisy akory isika toga eto io, quand nous n'étions pas encore formés, dia efa fantatr'Andriamanitra ny fisintsika. Dieu nous connaissait déjà. Mbola tsy nisy zany ray aman-dreninao zany, Tes parents n'existaient pas encore. mbola tsy nisy zany ray aman-dreny benao zany, Tes grands-parents n'existaient pas mbola encore. tsy nisy akory zany razambenao zany. Tes ancêtres n'existaient pas Dia efa encore. fantatr'Andriamanitra ny fisinao. Et Dieu te connaissait Ary déjà. tamin'izany Andriamanitra efa nanomana fa ianao no irany hitory filasan-tsara hamonjy ny fanan'ny hafa. Et Dieu t'a déjà consacré que tu vas prêcher l'évangile et sauver les Ka âmes. rehefa tonga tao am-boka ianao, Quand tu étais dans le ventre de ta mère, mbola tao am-boka ianao no efa nisoran'Andriamanitra notendren'Andriamanitra mba ho mpitory ny filazan-tsara. quand tu étais dans le ventre de ta mère, il t'a déjà consacré et désigné pour prêcher l'évangile. Asa mety hoe zaza tsy nirina angamby ianao, Peut-être que tu as un enfant non désiré, na hoe nisy ianao satria naditra ny ray aman-dre- naditra ny rainao na ny reninao. ou alors que tu étais là à cause de l'adultère de tes parents. Fa izao nataon'Andriamanitra nisy ianao ho amin'ny tanjony. Mais voici l'objectif de Dieu. Ary tamin'ny reninao niteraka anao azy, Quand ta mère t'a accouché, satria zaza tsy nirina ianao, parce que tu n'étais pas désiré, ny rainao nandao anao, ton père t'a abandonné, ny reninao rery no niady reto amin'ny hôpitaly. il n'y avait que ta mère à l'hôpital. Fa raha ny marina nanarika teo Andriamanitra ray, En vérité, Dieu le Père était là. ary niandry ny fahatogavanao izy. Il attendait ta naissance. Vao mivoaka tao kibon'ny reninao ianao, Dès que tu es sorti du ventre de ta mère, il a applaudi. bravo fa tonga ilay nandrasako, Bravo, il est arrivé. Celui bravo que fa tonga ilay j'attendais. nandrasako, Bravo, celui que j'attendais. il est bravo fa arrivé. tonga ilay olona notendreko mba hitory ny filazan-tsara. Bravo, celui que j'ai désigné pour prêcher l'évangile. est Riavana arrivé. malalo, Bien-aimé, maniraka anao Andriamanitra androany, Dieu t'envoie aujourd'hui. mandehana mitory ny filazan-tsara, Va prêcher l'évangile. mandehana mijory vavolombelona. Va rendre témoignage. Aza velanao mission mihitsy ny devoly, Ne laisse pas le diable faire sa ka hoe mission anakatsakana anao mba tsy handeha. et t'empêcher d'y aller. Fa fanao ny devoly io no manakana io e, Parce que le diable veut t'en empêcher. tena fanao ny manakana io. Il le fait tout le temps. Zany no ato mahatonga atsika voavotsy isika fa malaina monjy ny hafa. C'est pourquoi nous sommes sauvés, mais nous n'avons pas envie d'y aller. Zany no ato mahatonga atsika efa iran'Andriamanitra zao kanefa tsy mety manao dikana ny handeha. C'est pourquoi Dieu nous a déjà envoyés et nous ne voulons pas faire le pas pour y aller. Mazava ny afatry Petera, toero izy, Le message de Pierre est clair. Oppose-toi au diable. toero izy, Oppose-toi. toero izy. Oppose-toi. Ino nge ty témoignage manaraka ity e, Écoutez ce témoignage. hoy ny mpanao salamo, Voici ce que le psalmiste a dit.
misaotra anao andriamanitra Je te remercie, ô Dieu, fanomenao tomponandro avelomana car tu m'as donné la vie. tsy ho faty aho Je ne mourrai pas, fa ho velona tranetrany je vivrai. ino no ataoko andriamanitra Qu'est-ce que je vais faire, ô Dieu? hitory ny asanao aho Je vais faire salamo 118 17 Psaume 118, verset 17. tsy ho faty aho fa ho velona ka hitory ny asan'i Jehovah Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. zany no atom-pisy ianao ary zany no antony matokanao mbola velonaina manaka ankehitriny C'est ta raison d'être et c'est pourquoi tu es encore en vie. jusqu'à miandry ce anao jour. andriamanitra mba hitory ny filazantsara Dieu t'attend pour que tu annonces satria l'évangile. mila olona marobe ho vonjena izy amin'izao andro farany izao Parce que tu as besoin de plusieurs âmes sauvées en ces tsy derniers jours. zakan'andriamanitra mahita an'ireny olona marobe mandeha amin'ny lalana migodana makany amin'ny fahaverezana Dieu ne supporte pas de voir plusieurs personnes qui vont vers la porte de la perdition. tsy anjely no ny ran'andriamanitra mba naka anazy ireny fa isika Ce n'est pas à Dieu de les sauver, mais à nous. ka hoia hoe andeha vianao sa tsy andeha Est-ce que tu vas y aller ou pas? andeha tokoa vianao sa tsy andeha Est-ce que tu vas vraiment y aller ou pas? ary na dia paoly apôstôly ary a dia resy lahatra fa ny atom-pisiny sy ny antony avelomany dia tsotra mba hitory ny filazantsara Et même l'apôtre Paul était convaincu que sa raison d'être était simple, c'est de prêcher l'évangile. ary zany no antony atoko amin'ny paoly ny teny hoe filipiana toko voalohany andefy raika amby roapolo C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 1, verset 21, fa kristy ho izy ny antony avelomako eto ambony tany Christ, dit-il, est ma vie. tsy misy antony avelomako rehefa voavody aho fa noho ny amin'i jesosy Je n'ai aucune raison d'être à part Jésus. ka dia mbola manetrana ihany aho hoe mandeha ihany mety ho refilazantsara isika fiangonana C'est pourquoi je vous exhorte à prêcher l'évangile. aza malaina ianao N'est pas la flemme d'y aza aller. malaina fa so maneniny N'est pas la flemme d'y aller. aza pour ne malaina pas fa so regretter. maneniny N'est pas la flemme d'y aller pour ne pas dia regretter. eno ihany koa nge ity fampieritrretina faharoa ity Écoutez bien aussi ceci. dia mandeha niona tamin'ireo mpiana niona tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra jesosy Un jour, Jésus a rencontré les apôtres et les disciples dia ho jesosy tamin'izy ireo et il leur a dit, fa maninona ianareo no manabe mihitsy ny amin'izay hoaninareo ny amin'izay hotafianareo pourquoi vous vous inquiétez beaucoup de ce que vous mangerez et de quoi vous vous habillerez? fa maninona ianareo no manao tahako izany Pourquoi vous agissez ainsi? jereo nge ny voromanidiny e Regardez les oiseaux des ciels. tsy mba mamafy na mijija na mitaona ho any antsopotra ireny Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers. kanefa velona somatsara Et pourtant, ils sont en vie satria ny rainareo izay ny an-danitra no mamelona azy parce que votre Père céleste les nourrit. sarobidy mihoatra no voromanidina nge ianareo ho jesosy e Vous valez plus que les oiseaux, dit fa Jésus. aza manatahako izao Ne vous inquiétez pas ainsi. dia jereo ihany koa ny faniriny voninkazo any an-tsaha Regardez aussi les fleurs des champs. na dia solomona tao amin'ny voninany azy tsy mba nitafy tsara be tahaka ny ray amin'izy ireny Même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme elle. ahitra izay alaina an'io dia tsy mpapatana rapitso Ils mourront aujourd'hui no mitafy tsara tahaka ireny et ils sont vêtus ainsi. tsy mainka vafa ianareo À plus forte raison, vous valez vonina plus mpitafy qu'eux. anareo ny ray anareo Tu es prêt à vous vêtir. fa zao aloha no ambarako aminareo Mais voici ce que je vous dis. zany rehetrarehetra zany ry apôstôly eo Tout cela, chers apôtres, zany rehetrarehetra zany ry mpianatra eo tout cela, chers disciples, ny jetilisa mikatsaka zany fatratra ce sont les païens qui les recherchent. manao zay azo atao jetilisa hoe aiza no ahitana sakafo aiza no ahitana fitafiana Les païens s'inquiètent où est-ce qu'ils vont trouver leur nourriture, où vont-ils Arsani. trouver leurs vêtements. ary zany no ato matoka jetilisa mangalatra mba hihinana mangalatra mba hitafy Et c'est pourquoi les païens volent pour se nourrir, ils volent pour être faoko vêtus. faoko fantatrareo ho jesosy Mais sachez, dit Jésus, fa zany rehetrarehetra zany dia efa voahoman'andriamanitra ray ho anareo que tout cela, Dieu a déjà préparé pour vous. fa zao ny teniko aminareo Mais voici ce que je vous dis. ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarina dia ho tanteraka aminareo zany Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. atoko efa Cela hitsika vous ny sera donné. matitiko fahelana dia faraika amin'ny telopolo sy ny roa amin'ny telopolo ary fatelo amin'ny telopolo Nous allons lire Matthieu chapitre 6, verset 31. dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay na inona ny sotronay na inona no tafianay
fa zany rehetra zany dia katsany jetrisa fatratra fa fantatry ny rainareo zay ny an-danitra fa tokony ho anareo zany rehetra zany fa katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia hanampy ho anareo zany rehetra zany. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Tena tokasaina be mihitsy tamin'ny herinandro ambony iny. La semaine dernière, je me suis rendu compte hoe fa maninona tokoa moa ny fiangonana ny olom-bavotsy tahaka antsika izao que pourquoi l'Église, les personnes qui sont sauvées, tsy mety tena voata ne sont pas vraiment bénies. mivavaka be fa tsy mety tena voata Ils prient beaucoup, mais ils ne sont pas manao vraiment bénis. fivadikanina rana vavaka fa tsy mety voata Ils jeûnent, mais ils ne peuvent pas être bénis. manao vavaka miary tory fa tsy mety tena voata Ils veillent toute la nuit, mais ils ne sont pas vraiment amin'ny bénis. tsorapolompon'Andriamanitra ty fa tsy mety voata Ils ne sont toujours pas bénis. tena mangany ny herin'Andriamanitra Et le Saint-Esprit m'a visité satria tsy mety manao ny baikoko ry zareo parce qu'ils n'observent pas mes commandements. ny azy ihany aloha no tiany ho tanteraka voalohany Ils veulent accomplir leur propre volonté kanefa d'abord, ny lara-pamena dia ny ay ho Jesosy alors que la priorité, c'est ce qui me concerne, dit Jésus. zay mahatonga Jesosy miteny hoe katsao aloha fanjakany sy famarinana dia ho tanteraka aminareo hoe ianareo mahazo sakafo ianareo mahazo fitafiana tsara. C'est pourquoi il a dit, recherchez d'abord la justice et le royaume de Dieu, et vous aurez la nourriture dont vous avez besoin. ka hoe amin'ity androandroany ity Et je vous dis aujourd'hui, dia azo valimbavaka ve ianao est-ce que tu veux que Dieu dia ho tahina ve ianao est-ce que tu veux être dia ho béni? ambinina ve ianao Est-ce que tu veux réussir? dia ho avan'Andriamanitra tokoa ve ianao Est-ce que tu veux que Dieu te distingue? mandeha ihany aloha mitory ny filazantsara Va prêcher l'évangile. mandeha ihany aloha mitory vavolombelona Va d'abord rendre témoignage. lazao amin'ny olona ny amin'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra Annoncez à tous Jésus-Christ, le Fils de Dieu. ary manaova sakrifisy ho amin'izany mihitsy ianao Et fais vraiment un sacrifice pour cela. fampieriseretina faharoa Et ensuite, dia mandeha zao no teny nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely un jour, Dieu a dit aux Israélites, ry zanak'Israely io chers Israélites, hitanareo tranoko io vous voyez ma maison, efa rava ny tranoko elle est détruite. kanefa tsy misy olona na dia anankiray aminareo mamanatsaina hoe andeha anamboatra ny tranoko aho Et personne parmi vous n'a l'intention de restaurer ma maison. fa ny hitako aminareo ry zanak'Israely dia izao Mais ce que je vois avec vous, Israélites, samy miazakazaka manamboatra ny tranony avokoa ianareo rehetra vous vous empressez tous pour votre propre maison. dia zao no teliko aminareo ry zanak'Israely Voici ce que je vous dis, chers Israélites. mandehany maka ny tendrombohitra ianareo Allez sur la montagne, maka hazo ianareo prenez du bois amboariny ny tranoko et construisez ma maison. dia ho akasitrahako ianareo Et j'aurai plaisir à tena ho cela. akasitrahako ianareo J'aurai plaisir à cela. kanefa na dia tiany an'izany aza Andriamanitra Mais même si Dieu a dit cela, dia tsy nahoan'ireo zanak'Israely zany les Israélites ne l'ont pas fait. fa zay tia natao ihany no natao Ils n'ont fait que leur propre tsy volonté. nahoany teny nataon'Andriamanitra Ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. dia ndray mandeha indray dia hoy Andriamanitra tamin'izy ireo Un autre jour, Dieu leur a dit, every ny lalanareo reo considérez votre conduite. fataro ny zavatra ataonareo Sachez ce que vous faites. tsy mba toka saina ve ianareo hoy Andriamanitra Est-ce que vous ne vous rendez pas compte, dit Dieu? tsy mba toka saina tokoa ve ianareo Vous ne vous rendez pas compte? mamafy ianareo Vous semez, mamboly ianareo vous plantez, mijinja ianareo vous récoltez, manakona ianareo vous recueillez. fa ina no ataoko i Andriamanitra Mais qu'est-ce que je fais, dit Dieu? zao Andriamanitra reo mihitsy mitsoka Moi, votre Dieu, sofiko le izy je souffle dessus. sofiko le fananana eny an-tananareo Je souffle les biens qui sont dans vos tena mains. mampieritritra be nge zany e Cela nous fait vraiment réfléchir. ranirariny Ce qui est juste, ranomarina ce qui est vrai, Andriamanitra natao hitay ny olona c'est Dieu qui doit bénir son peuple. Andriamanitra natao amety zay zavatra rehetra ataon'ny olona
C'est Dieu qui doit bénir ce que le peuple entreprend. kanefa izy indray no masamy teny eo masony olona Et pourtant, il ose dire devant tout hoe le monde, tsofoko avokoa zay rehetra tsara eny aminareo je soufflerai sur tout zao ce qui Andriamanitra est reo dans no vos mitsoka mains. azy C'est moi, votre Dieu, qui soufflera dessus. tena mampametraka fantanenga zany riavany Cela nous fait poser des questions, bien-aimés. tsofoko satria ny tranoko rava tsy ao anareo Je soufflerai dessus parce que ma maison est détruite et vous ne la construisez pas. efa mba niatanikany anareo hoe ataovy ny tranoko mba ho akasitrahako anareo Je vous ai déjà demandé de construire ma maison pour que vous ayez ma faveur. kanefa tsy mety manao zany ianareo Mais vous ne voulez pas le faire. noho zany oloko foany ianareo Alors, je soufflerai dessus. oloko foany ianareo Vous êtes toujours mon peuple. fa saingy zao Mais tsofoko zay rehetra anananareo je soufflerai sur tout ce que vous avez. de ankoatran'izay ihany koa dia ity Et à part cela, andriamanitra mihitsy no napakevitra fa hiantso an'ilay famainana Dieu a vraiment décidé d'appeler la sécheresse mba ho tonga eo amin'ny tanin'ny Israely pour que la sécheresse arrive en Israël. tamin'izany fotoana zany ilay famainana dia tany amin'ny tany jetilisa no mipetraka Avant, la sécheresse était chez les païens. dia niantso ny famainana io Andriamanitra Et Dieu a appelé la sécheresse. ry famainana Sécheresse, miala tany ianareo sortez de là-bas. tonga fa ato amin'ny tanàna misy ny oloko Venez dans le pays de mon peuple dia sakany ny rano orana mba tsy latsaka et empêchez la pluie de tomber, ataovy maina be ny tany que la terre soit toujours mba tsy sèche hamokatra ho an'ny oloko intsony pour qu'il n'y ait plus de produits. avita olo inareo ry famainana Venez tous sécheresse. tena mamperitreritra nge zany riavany Cela nous fait poser des questions, hoe bien-aimés. nisan'Israely olon'Andriamanitra Que les Israélites, c'est le peuple de Dieu. ary Andriamanitra dia Andriamanitra ny Israely Et Dieu est le Dieu des Israélites. izy no iakinan'ny Israely rehetra Tout le peuple d'Israël s'appuie sur lui. kanefa dia vitan'Andriamanitra ny milaza hoe aviry famainana tonga avy ato amin'ny tany Israely ianao Et Dieu ose dire, viens sécheresse, viens dans le pays. du zany peuple no d'Israël. miseho satria tsy mety manamboatra ny tranon'Andriamanitra ny zanak'Israely C'est ce qui s'est passé parce que le peuple d'Israël ne voulait pas construire la maison de Dieu. andaovaka itsika ny voasoratra Lisons ce qui est écrit. akay toko voalohany andiny fafito ka hatramin'ny andiny faraiky ambin'ny folo akay toko voalohany andiny fafito ka hatramin'ny andiny faraiky ambin'ny folo Achée, chapitre 1, versets 7 à 11. zao no lazainy Jehovah tompony maro every ny lalanareo miakary any tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano dia akasitrahako zany sady ankalazainao ho Jehovah nanapo-be anareo kanjo indro kely monja ary no nitao aminareo dia nitsofiko Andriamanitra no teny nahoana ho Jehovah tompony maro satria efa rava ny tranoko nefa ianareo samy miazakazaka hanao ny tranonareo avy ary no zany dia ny aminareo no ny tsarany lanitra tsy hampilatsaka ando sy ny tsarany tany tsy avokatra ary niatso ny famainanao Andriamanitra no miatso ny famainana aviety amely ny tany sy ny tendrombohitra sy ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo sy izay vokatry ny tany ary ny olona sy ny bibifiompy mba amin'izay rehetra efa ny sasarany tanana Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. lasa saina mihitsika ny tenako mampanimpon'Andriamanitra ary fiangonany En tant que serviteur de Dieu, cela m'a vraiment fait tena réfléchir. mivavaka ho anareo nge zahay mivady e J'ai vraiment prié pour vous, moi et mon mivavaka épouse. ho anareo zahay mba ho tahin'Andriamanitra ianareo Nous prions pour vous pour que Dieu vous bénisse. tena mitsodrano anareo zahay mba tena ho asoavin'Andriamanitra ianareo Nous vous bénissons pour que Dieu vous bénisse. tena mavita mamositra teny zahay mba hitahina anareo
nous relâchons des paroles pour que vous soyez bénis. raha ho ahy manokana Pour moi, personnellement, tsy zakako ny mahita fiangonana ao anatin'ny ady sy ny olana je n'aime pas voir l'Église dans les problèmes et les combats. tsy zakako mahita fiangonana amam-bola maro amataonany mivavaka mitaraina fa tsy mety mahazo valim-bavaka Je ne supporte pas de voir l'Église pendant des mois et des années prier et se plaindre et ne pas avoir de... dia tokasaina tamin'ny herinandro ambony iny Et je me suis rendu compte la semaine dernière. hoe sao ny fiangonana tsy mety mandeha manao sitrapon'andriamanitra mitory ny filazantsara mitory vavolombelona no aton'izany Est-ce que la raison ne serait pas parce que l'Église ne veut pas prêcher la bonne nouvelle et rendre témoignage? satria mazava be mihitsy ny tantaran'ireo zany Israely sy Andriamanitra pahary azy Parce que l'histoire des Israélites et du Dieu créateur est claire. ry fiangonana rehetra tonga eto Chère assemblée qui est ici, mila olona marobe ho fonjen'Andriamanitra amin'izao vaninandro zao Dieu a besoin de beaucoup d'âmes sauvées actuellement. raha tsy mandeha ianao tsy voavoatra fanany olona Si tu n'y vas pas, ils ne seront pas sauvés. raha tsy mandeha mitory filazantsara ianao tsy voavoatra fanany olona Si tu ne prêches pas l'évangile, les âmes ne seraient pas raha tsy sauvées. mandeha mitory filazantsara ianao dia rodorody ny olona makana ny fahaverezana Si tu ne prêches pas l'évangile, les gens iraient à la perdition. tsy nisy zany ohatra hoe telo arivondray mibebaka raha tsy nitory filazantsara Petera sy ny ekipany Il n'y aurait pas eu 3000 âmes sauvées si Pierre et son équipe n'avaient pas prêché tsy l'évangile. toby isan'andro ny olombavonjy tamin'izany fotoan'izany raha tsy nitory ny filazantsara Petera sy ny ekipany Le nombre des personnes sauvées n'aurait pas augmenté chaque jour s'ils n'ont pas prêché l'évangile. ary mbola tao anatin'ny fahotana sy ny fampotsampy ihany ny mponina tao Samaria raha tsy nitory ny filazantsara tany Filipo Le peuple de Samarie aurait été encore dans leur péché si Philippe n'était pas allé là-bas pour prêcher l'évangile. tsy voavoatra isika toka eto raha tsy nisy olona nitory ny filazantsara Nous ne serions pas sauvés si personne ne nous a évangélisés. ka manomboka androany Alors aujourd'hui, ome voninahitra Andriamanitra donne gloire à Dieu. andao isika rehetra Allons tous mba hitory ny filazantsara prêcher l'évangile. aza manao ny tenanao votsavava ianao Ne dis pas que tu ne sais pas parler. ary aza ilikana amin'ny hafa zany adidy sy andraikitra lehibe zany Et ne rejette pas cette grande responsabilité chez fa les tao autres, anapa-kevitra isika rehetra mais allons tous. ianareo ram-pianakaviana manapa-hevitra mba hitory ny filazantsara Vous qui êtes les parents, allez prêcher l'évangile. ianareo vehivavy lehibe manapa-hevitra hitory ny filazantsara Toutes les femmes, décidez de prêcher l'évangile. ianareo mpitarika isika groupe Vous tous qui êtes responsables, aza matory intsony ne dormez plus, aza varimbarina ne soyez pas distraits, mitsangana ianao levez-vous, etany groupe rehetra exhorte tout le andao groupe. hitory ny filazantsara Allons prêcher l'évangile. ary na dia mbola olona vaovao aza no toka eto Et même si tu es ici pour la première fois, dia hoy Jeremia hoe mbola zaza aho Jérémie a dit, je suis encore trop aza jeune. manao tenanao zaza ianao Ne prétends pas que tu es fa jeune, mandehana amin'izao herinao zao mais va avec la force fa hiaraka que tu aminao as, Jesosy parce que Jésus est avec hiaraka aminao toi. Andriamanitra Dieu est avec toi. andoka efa kitsika farany Matthieu Marka toko fahina ambin'ny folo andiny faharoapolo Nous allons lire Marc chapitre 16, verset 20. fa izy ireo kosa dia lasaka toroteny eny tontolo eny ary ny tompo niarina asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy amen Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. rehefa nandeha tokoa ireo apôstôly sy ireo mpianatra dia niaraka tamin'izy ireo ny tompo nanamarina ny teny Quand les apôtres et les disciples sont partis, le Seigneur était avec eux et confirmait la parole. rehefa mandeha ianao dia azo antoka fisolola voavonjy ihany Quand tu vas y aller, c'est assuré que des gens seront andaontsika sauvés. hitsangana tompoko Levons-nous. dia andao ary hivavaka tsika rehetra samy anamafy hoe inty ao irao ao Et nous allons prier et confirmer, me voici, envoie-moi. samy mivavaka amin'ny fony rehetra isika rehetra tonga eto Prions de tout notre cœur. malora tena ho an'ny Andriamanitra ianao Consacre-toi à Dieu. malora tena ho lasa mpitory filazantsara ianao Consacre-toi pour prédire, mba ho say hitsory vavolombelona pour que tu oses rendre témoignage. toy izy mivavaka tsika rehetra Continuons à prier.
samy mivavaka tsika rehetra tonga eto manlora tena ho an'i Jesosy ataovy ny traniko hoy ny tompo dia aokasitrahako izany riavana malala mandehana mitory filazantsara mandehana mitory vavolombelona dia ho hitanao fa valim-bavaka tsy azonao hatramin'izay omen'Andriamanitra anao ny fanirianao tsy tanteraka hatramin'izay ho efain'Andriamanitra aminao mandeha ihany samy mivavaka arak'izany a tsika rehetra Jesu, omeko anao ny fianako. Jesu, omeko anao ny fianako. Raha nititrako teo aloha. Sini hutana taku defunako nawe umeko noni fienaku rani dijak tewalu sini hutana taku defunako nawe umeko noni fienaku Dia ny filazana dia tahaka izao a